Rehefa milalao amin'ny tompo amin'ity andro alarobia 9 aprily 2024 dia ankalazaina indray ny tompo amin'ny hanomezana antsika ny mofonaina amin'ity andro an'ity izay hitandrina ao amin'ny filazantsara Matio 7 raisina ery amin'ny 17 ka hatramin'ny 19. Minoan'izany rehetra izany dia mbola mpitombona aminao sy amintsika menakavany ny fahalalana tsaran'Andriamanitra iray sy Jesu Kristy na tiantsika amin'ny fitiavana tsy mety rehefa. Amen. Vavaka isika, sotranao izay iray eo nohony amin'ity alarobia 9 aprily 2024 ity, izay anoloranao anay indray ny tsara indrindra satria navelanao izay fidiny anjaratsara dia mahaza vela hiala aminay izany maho anjara lovanay manak'izay ianao indrindra amin'ity tontolo andro ity. Dia kalazaina ny anaranao amin'ny ataonay rehetra manomboka ny zavatra kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra dia voninahitry ny anaranao rery ihany ay zanaka ny fanamasinao. Amen. Ny filazantsara Matio 7 ka hatramin'ny 19 no anjara mofinainao antsika izay mivarotra izao amin'ny anaran'i Jesosy. Matio 7 ka hatramin'ny 19. Jesosy no niakatra ho an'i Jerosalema dia naka mangingina ny mpianatra 12 ka niteny taminy teny an-dalana hoe indro miakatra ho an'i Jerosalema isika ary zanak'olona atolotra ho amin'ireo loha mpisongona sy mpanora-dalàna dia oloanao faty izy ka atolony amin'ny jetikisa mba ataony fiomezana, kapohana, sombona amin'ny hazo fijaliana ary amin'ny andro fahatelo dia tsangana indray izy. Masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Noelohana ho faty Jesosy. Noelohana ho faty Jesosy. Tena ny Jesosy mihitsy no miteny an'izany rehefa andeha hiakatra ho an'i Jerosalema izy dia naka ny mpianany tao mangingina ka nilazany hoe indro miakatra ho an'i Jerosalema isika ary zanak'olona atolotra eo amin'ireo lohan'ny mpisongona sy ny mpanora-dalàna dia hoelohana ho faty izy ka atolony amin'ny jetikisa mba ataony fiomezana, kapohany, ombony amin'ny hazo fijaliana ary amin'ny andro fahatelo dia tsangana indray izy. Masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Hoelohana ho faty Jesosy. Hoelohana ho faty Jesosy satria nanaiky mitondra ny voatako sy ny voatanao ary ny voatan'izao tontolo izao. Zava-dehibe ilay teny hoe atolotra Jesosy, atolotra. Vao miteny hoe atolotra ato amin'ny soratra masina dia hoe hovira viraina, ampijaliana, ampaoriana. Eto izao ny endrika fanolorana an' Jesosy atao fiomezana, kapohana, ombona amin'ny hazo fijaliana. Tsy maintsy atolotra eo an-tanan'ny mpanota Jesosy. Havana tonga eo amin'ny faratapony ny faharatsiana. Tena tonga eo amin'ny faratapony ny faharatsiana. Paoly apôstôly raha manazava an'izany ao amin'ny Romanina dia izao no lazainy ao amin'ny Romanina 5 ery amin'ny 9 ka hatramin'ny 21 manao hoe tapany faharoa amin'ny 9 ka hatramin'ny 21 ny 5 nefa teo amin'izay nehipiaza ny ota no miara amin'ny fahasoavana be lavitra ho tahaka ny anjakan'ny ota tao amin'ny fahafatesany no anjakan'ny fahasoavana kosa amin'ny fahamarinana no fiainana manak'izay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponsika. Teo amin'izay nehipiaza ny ota teo Andriamanitra no nampiseho fahasoavana be lavitra ny hazo fijalian'i Kristy ravana dia hazo fijaliana miosondray satria nalasaka teo
niary Kristy. Natolotra teo Kristy ho elohana ho faty. Satria tsy zakan'Andriamanitra zany andringana sy andringana antsika sy ty zao tontolo zao ty. Tsy zakany. De netiny teo amin'ny zanany ny fotako, ny fotanao, ary fotan'ity zao tontolo zao ty. Ka tsy maintsy momboana natao fomezana, kapoana, mombona tamin'ny hazo fijaliana Kristy. Fa zao ny zavatra mafaly. Natsangan'Andriamanitra velona izy. Natsangan'Andriamanitra velona izy. Inona ny tiany soratra masina ambara amintsika sy tiany Jesosy ambara amintsika? Ny tiany ambara amintsika dia izao: zasy ianao, na inona lehibe mifaratsinao, na inona fotana vitanao, misy fotana ratsy indrindra ve nataontsika zanak'olombelona tamin'ny namonoana ny zanany lato. Eto dia fon'Andriamanitra tanteraka ny zanany. Natolotra teo am-pelatanan'ny loham-pisorona sy ny mpanoratan-dalàna. Magaga dia ireo olona ireo dia olona manam-pahaizana amin'ny soratra masina sy mitondra fana. Ty eo amin'ny fanakem-pontsika ravana dia misy tsy ampy. Raha nanapako Ponto-Pilato dia nombona tamin'ny hazo fijaliana Kristy. Ny mpitondra fanjakana ihany no voatoninao fa ny marina eto dia Jesosy tena mihitsy ny teny hoe ireo mpivavaka, ireo mpitondra fivavahana ireo mihitsy nge no hanolotra io entanan'ny mpanoty. Satria tsisy lalàna ahafahana manameloka amin'ny Jesosy raha ny lalam-pivavahany jiosy. Fa tsy hitan'ny olona zay hanamelona an'i Jesosy hoe aiza mididy hanamelona azy. Dia tao amin'ny lalam-panjakana tamin'izany fotoana izany natao hoe andao io no ampiasaina, atao isan'ny olomeloko izy, ka tsy maintsy mohana amin'ny hazo fijaliana. Tena isan'ny olomeloka tokoa Jesosy, satria nanaiky naka ny toerako sy naka ny toeranao ary naka ny toeran'i Jesosy. Zava-mafaly ravana Jesosy efa voalaza teo amin'izay nisy izany faratsiana faratapony izany, mihoatra be lavitra amin'ny fanondapon'Andriamanitra. Ny hazo fijaliana anilana anankiray dia tena ratsy satria ahitana ny faratsin'ny olombelona. Ny mpitondra fivavahana teto tamin'ny fotoan'andro no teny hoe tsy zakan'ny olona ny fahamarinan'i Kristy sy ny fahamasinana, dia aleo nanala an'i Kristy tsy hipetraka eto amin'ity tany velona ity, izay tany feno faratsiana, fa aleo nisorona teto izy tany vonona, tany fomba feno fambarana. Zany ravana no faratsiko sy faratsinao. Tena vitatsika ny mamono ny olona marina sady tsy misy tsiny. Saingy zasy ianao mihitsy nge no tiano masina sady tsy misy tsiny. Zasy ianao mihitsy no tsy tiano veloka sy very mandrakizay. Dia natolony tamin'ny fomba indray mandeha monja ny tena ny teo amin'ny hazo fijaliana, ma hoavitra ho asy ho anao ary ho an'izao tontolo izao. Zavatra mafaly ravana dia tsy mijanona amin'ny hazo fijaliana ny tantarako amin'izay, fa miseho tamin'ny fasana vokodiny vato lehibe, naloa ny fasana teo Kristy, tsangako velona izy ka resy ny fotako, resy ny fotanao sy ny fotan'izao tontolo izao, ary nampandresena ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindrampony. Izy atsika no tsy hanitry tena malaon'izany ravana. Isika no tsy eky fa mpanota mahantra sy very. Andeontsika itototo ny Kristy. Fa ny Kristy ihany misy fanafahana sy fanafotana, satria izy no avitra ny fotantsika
aritsoantsika ihany fa an'izao tontolo zao. Velona Jesosy dia velona ianao. Maty Jesosy dia maty ianao. Fa Jesosy efa maty nefa iny velona manak'izay. Manana ny fanalediny fahafatesana sy ny fisoantsika. Velona ny tompontsika, velona izaso anao, velontsika rehetra, velona tahaka ny tsy manatsiny, mahazo fiainam-baovao sy fijery vaovao, fomba fiasa vaovao satria velona ao amin'ny Kristy, fa maty kosa ny faratsitsika sy ny voatantsika tamin'ny nandevenana ny Kristy tao pasana, dia voalevina tao koa voatako sy ny voatanao, fa natsangan'Andriamanitra velon'i Kristy dia niarana natsangana miaraka tamiko izaso. Amen. Tera sy misaotra anao zay raha io fa nambara ny zanako miarihary fa tsy sitrako ny hafaty amin'ny ratsy fanahy, fa mba ho velona izay. Vitanao ny nafony zanako lahatokana, novonoina tamin'ny fomba fefy fafambaraka, natolotra ho avitra ny voatanay, ary tsy ho anay ihany fa an'izao tontolo izao koa. Dia ataovy manetiteny anatrehanao tompo, tsy manotena ho anao isan'andro n'andro zay, akana mihitsy zay, fa ianao no manana ny fiainana manak'izay. Dia sitakay niary vavako hoe rainay zay ny an-danitra, masina ny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao ane sitraponao ity tany tahaka ny an-danitra, eny iny nasazo anay amin'ny mamelany elokay tahaka namelana izay midika taminay, izay mitondra anay mifakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manak'izay. Amen. Tanterahany avy indrindra amintsika ne zao tsodrano tronina ny anaranay zanakary fanamaso zao iso fonona sy fanantenana ary fitiavana izany. Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo any amin'ny voninahiny manak'izay amin'ny Kristy, efa niaritra fahoriana vetivety anareo dizona tanteraka sy ampiona ara-toetra anareo ho azy ane fanjakana manak'izay. Amen. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra rehery any amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary Fanamasina. Amen.